Entiny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Entiny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo toerantsika isika. Luka toko 4:10 andininy faraika 10 dia aveo tsika Luka toko 7:10 andininy 7:20. Za hoana nitady anty ho mary fa tsy nahita e. Ina ny katolika isaky ny aladiny sapakazo? Ohatrany tsisy manokana e? Mba teneno anankiray hoe zany eritrehitra hoe faly e ravo mikopa mosara dia ho zay mosara zany fa tsy sapany a da hoaritsika e ahoary. Luka toko 4:10 andininy faraika 10 zao mivaky ny tenin'Andriamanitra fa zay rehetra manandra-tena no ahetry ary zay manetry tena no asandatra. Loha hevitritsika ao anatin'ity aladiny sapakazo ity dia hoe tereo ny fiainanao mba ho amin'ny voninahitra makany mivoninahitra. Luka 7:10 andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:30. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary raha nanakaiky any Betifaga sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Oliva Jesosy dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe makanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo riroa ary raha vao miditra ao ianareo dia isy zanaboriky mifatotra ho hitanareo zay tsy mbola nitengenan'olona, mbola tsy naninao aneny zay mbola tsy nitengenan'olona va ao izy ka ento ety. Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana no vahanareo io dia izao no lazainareo misy raharaha analany tompo azy. Teneniny ao akaikinao hoe misy raharaha analany tompo azy. Ary noho nandeha ireo nirahana dia nahita arak'izay nolazainy taminy. Ary raha namany zanaboriky izy dia hoy ny tompony taminy nahoana vahanareo ny zanaboriky? Ary hoy izy misy raharaha analany tompo azy. Dia tonda azy ho any amin'i Jesosy izy ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanaboriky ka nampitengeniny azy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nidera an'Andriamanitra teo feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany ka nanao hoe isaorana anie ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Sika rehetra na hoe amen. Resaka boriky tsika androany. Sanatria teny hoe boriky lahy na boriky vavy. Tsy haiko fa tamin'ny mbola kely zay nanana dadatoa zay dia rehefa faly izy miresaka aminao dia hozy izy hoe le boriky lahy ty. Ianareo ve mba nananavana ohatry zany? Na le boriky vavy. Matetika moa vehivavy tsy dia atao an'izany fa ny lahy ihany mahazo matetika. Trô mbola tsy nahino hoe le boriky vavy ty fa matetika le boriky lahy ty foana ny hainiko. Eto zany tsika dia iresaka le zanaboriky. Ifonana amintsika hoe kristiana ve lazain'ny pastera fa zanaboriky fa indraindray mba mianatra tsika. Amen. Ozy izy Jesosy hoe ndana ozy izy makery amin'ny vohitra ry dia hita zanaboriky nareo dia vahao izy dia eto aty amiko. Dia rehefa misy olona manontany anareo hoe fa manina vahanareo zanaboriky dia ahoana namaliana azy? Misy raharaha analany tompo azy. Galasika nabavy avekeo ny hoe sanatria ny ampitahantsika amin'ny boriky fa te ilaza aminao hoe matotsika novahan'i Jesosy matotsika novonjeny dia misy raharaha ilain'ny tompo atsika. Na atreo ary dia inoko hoe azo faranana atreo ny fahantoroteny fa ny anjarako moa 30 minitra dia tsy maintsy fenoko le izy. Matoa ianao nivonjeny ary rehefa nivonjeny isika dia mbola tsy nalain'ny tompo hiverina any aminy na tsoa ny tompo ody any aminy dia ny tena marina misy ilain'ny tompo atsika. No fahavelomantsika zany dia misy ilain'ny tompo azy. Raha tsorina dia tiany Jesosy le zanaboriky
hitondra azy. Tiany Jesosy ilay zana-boriky hitoy amin'ny fiainany mba hanamarika tantara. Ianao dia tiany Jesosy hitondra azy ary tiany Jesosy hanamarika tantara ny fisianao. Manomboka izao dia tadidio hoe tsy velom-belom-pony ianao, fa misy antony ianao mahatonga mbola velona. Ampahirezo kely eo akaikinao hoe misy antony ianao mahatonga mbola velona. Reo problema mandalo amin'ny fiainanao reo tsisy dikan'ireo raha hoarina amin'izay zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny hoavinao. Mbola anao zavatra goavana ny hoavinao amin'ny hoavinao Andriamanitra, ary mbola hitany voninahitr'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Reo olonan'ireo mandalo reo, aza-kivy amin'ireo ianao, fa tsaroa fotsiny hoe misy ilainy tompo anao. Amen. Zay ny tapany voalohany, fa tapany faharoa ankehitriny. Rehefa nandeha ilay tantara, ohatry ny hitako eto ilay tantara, zareko aminao ilay tantara, ohatrao ilay tantara. Vahana ilay zana-boriky dia nentina tany amin'i Jesosy. Fanontaniako aminao, mety nisy zana-boriky firy reto ao an-tanàna? Aka ohatra ka ataontsika hoe aka tanàna anankiray nisy zana-boriky mety ataoko hoe 30 tao. Fa tia ny zavatra fahamarinana hoe le zana-boriky nitengenan'i Jesosy rery, io rery ny ainany zany hoe niorakoraka zany ny olona nanodidina azy. Feno olona teo feno zana-boriky teo an-tanàna, fa le zana-boriky nitengenan'i Jesosy zay rery no ny ainany zany hoe ny orakoraka zany. Te ilaza aminao hoe na feno olona firy manekana zao tontolo zao, avekeo tsy ampitahanao amin'ny zana-boriky ahako, fa mba hisitona lesontsika. Rehefa manaiky araka amin'i Jesosy ianao ary manaiky hanao izay ampanaovan'i Jesosy ianao, dia miomana ianao fa hiaina voninahitra mbola tsy hitanao sy ny eritreretinao hiainana hatramin'izay ny ainanao. Amen. Galasy kanabavy, tia mba hantaniako anao, marina hoe Jesosy mitaingina ilay zana-boriky. Fantaniako aminao ary, iza no mitondra? Jesosy ve mitondra ilay zana-boriky, fa ilay zana-boriky ve mitondra an' Jesosy? Bavalio Jesosy no mitaingina ilay no mitondra. Za tsy miteny hoe mitaingina, fa ny zavatra resahako dia hoe iza no mitondra? Jesosy ve no mitondra ilay zana-boriky, fa ilay zana-boriky ve no mitondra an' Jesosy? Manina tsara, manina ataovy mafy be hoe galasy kanabavy eo ny fanalahidin'ny fiainana na tonga an'ity zana-boriky ity mba nahita an'izany, mba resotsaina hoe alain'ny olona ny akanjony dia alefany eo amin'ny tany eo, dia ilay zana-boriky zany. Raha ohatra ka filma Aladin io dia mizesta ilay zana-boriky. Aka dessin animé Aladin inona nakan'ity izy? Jasmine, dia ohatry ny hitako eto ilay zana-boriky hoe tena hoe miditra ny tanàna satria maninona? Mahita olona miorakoraka, manofaofa sampakazo ilay zana-boriky. Mba fantaniako aminao, raha ohatra ka tsy nitengenan'i Jesosy ve ilay zana-boriky, fa nalefa fotsiny, nisy olona namelatra akanjo ve teo na nyray azy? Ary nisy olona nofaofa ve hoe zany ny zana-boriky tena nisy ve na nyray azy? Fa inona natonga an'ilay zana-boriky? Nisy nanofaofa sapakazo manodidina azy, nisy namelatra lamba tamin'ny tongony andehanany, satria nisy Jesosy nitaingina azy teo amboniny. Ifonako aminao ka lasaka nabavy, raha vao tsisy Jesosy sika dia tsisy dikany. Raha vao tsisy Jesosy sika dia tsinotsinona. Raha vao tsisy Jesosy sika dia tsy mendrika na inona na inona. Ny manome tombam-bidiny fiainantsika dia Jesosy rery ihany. Rehefa misy Jesosy sika dia afaka miaina fenofeno voninahitra. Rehefa misy Jesosy sika dia mba hitan'ny olona. Rehefa misy Jesosy sika dia mba miaina zavatra mihoatra ny iainan'ny olona rehetra. Ndao tsika hitehika mafy ilaza hoe Jesosy io ianao mampisy tombam-bidy anay. Teneny mihitsy Jesosy io ianao mba mampisy tombam-bidiny fiainanay hoe
Rahalasaka anabavy zaho anefa indraindray a ifonako ty teny ity fa ohatrany hoe manahirana. Indraindray a ny fomba fiainantsika ohatrany hoe tsy Jesosy no mitaingina le zana-boriky fa ohatrany tsika manararoatra an' Jesosy. Novaiko le fomba fiteny azy fa ohatrany manahirana be hoe ohatrany hoe tsy Jesosy no mitondra le zana-boriky fa indraindray ohatrany le zana-boriky tiatsika hitondra an' Jesosy. Tsika zany amin'io le zana-boriky a mba tenenkeno akaikinao tsika le zana-boriky hoe hitanao amin'ny fiainantsika ka mandinika ianao a raha mandinika tsika tsararay avy zao ny fiainantsika rehetrarehetra io. Rehefa misy zavatra tiatsika hitranga dia mitondra-bavaka tsika mba hanery an' Jesosy mba hoe taterao ty. Ianao fa tsy mahita an'izany? Jesosy eo vavaka Jesosy aho. Le problemako indrindra rehefa manana problème Jesosy eo fahaoly izy Jesosy. Ary ty ny tena hitako indrindra fa tsika tia fiangonana zandrany indraindray ny betroa tsika hatramin'ny tompo e. Fahaoly izy tompo a! Ianao hoe tsy mahita ny tsika fiangonana zandraka efa mivavaka manao an'izany mibetroka ny tompo. Jesosy a! Jery eo io vadiko io e! Jesosy a! Fahaoly problemako e! Mety ozy izy ny tompo efa reko. Fa raha mandinika ianao za aloha tena mba manao revitra anao rehefa mivavaka aza tabadabaina ny tompo. Mba tenenkeno kaikinao hoe aza tabadabaina ny tompo hoe fa io tena fahazarantsika fiangonana zandrany. D'accord a rehefa mandroaka devoly ianao tabadaba miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny antsika na rehefa madika efa mandroaka devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Dia rehefa mandalo problème dia tompo! Fa tsika ny problème ny kristiana amin'izao vaninandro ao lasaka anabavy tsika hafa mihitsy ny fitondrantsika ny fiainantsika. Ianao fa tsy mandinika dinio ane ny tsika kristiana ny planina tsika ny tiatsika ho tanteraka. Zay mahatonga antsika hoe tsy efa nyteneko fa aveko foana manapa-kevitra aloha tsika anao zavatra dia hoe tsika mbavaka le izy. Dia ny farany mody asiantsika vavaka fiatsarambelatsy hoe tompo nefa aoka tsy ny sitrapoko mba hatao fa mba ny sitraponao. Farahoy ny tompo hoe zay dia mbola samy laza antsika tompo fa na izany ary mba hisisika ihany amin'le anahako. Ka tsy zany ve tompo? Ka lasaka anabavy kanefa natonga le zana-boriky fiainana misy voninahitra dia rehefa izy manaiky hoentin'ny tompo. Andaony hoe raisitsika tsaina hoe nanapa-kevitra le zana-boriky hoe ho hafa ny lalany a. Nasaina nitaingana le zana-boriky zany ny tompo dia nitondra le zana-boriky. Dia rehefa akaiky an'le vahoaka dia natao ohatra le zana-boriky dia mivily ny akavanana. Fa milaza aminao a ny zavatra nitranga nkikika mpianatra hoe lasany tompontsika. Tsy zany ve? Ozy izy hoe netiny ihany. Ka lasaka anabavy tsika kristianina indraindray ny tompo ny tiatsika anaraka ny sitrapontsika. Raha za ianao a za manokana tena mitaiza toe-po amin'izany mihitsy hoe tompo tena tenenao ana rehefa za mitady hitondranao amin'izay tiako. Ianao ve mba samy manao mivavaka oatra zany hoe tenenao tompo rehefa za mitady hitondranao amin'le zavatra izay tiako. Satria maninona le fiainana feno voninahitra ane tsy any amin'le lalana tian'le zana-boriky ale fa any amin'le lalana tiany Jesosy ale. Tenenkeno akaikinao le fiainana feno voninahitra hoe any amin'le lalana tiany Jesosy ale hoe